Alahady faefatra amby roapolon'ny volana May, alahady fahaenina manaraka ny Pasika, ary mbola hibajinantsika hatrany ny loha-hevitra hoe tato avy ny fitarihan'ny faniamasina. Ity alahady ity ihany koa no natokan'ny FUBFJTM entina hitondrana ambavaka ny fiangonana protestanta eto Madagasikara. Ry havana malala ao amin'ny tompo, mbola mpitombona mandrakariva amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia hitsangantsika ny resan-kalaza n'Andriamanitra. Misokatra eo ambanintsika ny bokin'ny Isaia, fa 20, ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, ary tohizantsika izany ao amin'ny bokin'ny Isaia ihany fa 120, ny andininy fahafolo ka hatramin'ny fa 120. Aminaran'i Jesosy, mitsangana ny hazava, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitsy Jehovah efa mikosaka aminao. Fa indro ny aizy manarina ny tany, ary ny aizy-pito manarina ny firenena. Fa aminao kosa ny mpisahan'i Jehovah, ary aminao ny sehon'ny voninahiny, ary ny firenena manarina ny fahazavanao, ary ny mpanjaka mankeo amin'ny famiraparatany fiposahanao. Hifaly dia hifaly amin'i Jehovah aho, ny fanahiko ravoravo amin'Andriamanitra. Fa ny fitafiana famonjena aho, ary rakanjony akanjo fahamarinana, toy ny mpapakatra amin'ny satroka mana tahaka ny mpisorony, ary toy ny ampakarina miravaka ny firavana. Fa tahaka ny tany ampitsimoka izay ao aminy, ary tahaka ny tanimboly mampaniry izay nafafy tao aminy. Dia toy izany no ampisehon'i Jehovah tompo fahamarinana sy fiderana eo anatrehan'ny firenena rehetra. Amen. Misotranao zahay ry Andriamanitra Ray Zanaka Faniamasina fa nantsonao izahay tamin'ny anaranao ary tonga eto amin'ity toerana ity, hidera sy hankalaza ary amin'ny voninahitra ny anaranao. Lehibe dia lehibe tokoa ry Tompo ny fitiavanao anay, ary izany fitiavanao anay izany Tompo dia mitoetra aminay mandrakariva. Tsaronay ireo namanay izay tia hamonjy izao fotoana izao, nefa noho ny antony maro samihafa dia tsy afaka eto, dia fenoy ny fahasoavanao sy ny fitiavanao ary famindramponao ihany koa izy ireny amin'izao ora sy fotoana izao. Ankehitriny Tompo dia entinay ambavaka ihany koa ny fiombonanay, fiombonan'ny fiangonana protestanta. Araka ny teninao dia ianao tokoa no fiangonana, ary izahay ao aminao. Dia tehirizo ao aminao izahay Tompo hifankatia, haiombona ary fanahy iray sy tena iray ihany ao aminao izahay Jesosy. Raha
amaky sy hain'ny teninao izahay ary tory ny teninao ny mpanomponao dia ny fanahinao masina hiasa aminaytsika iray avy ho an'ireo mpanomponao izay tondra izany teny izany ary ho anay izay mandray izany ihany koa dia amin'ny anaranao ry Jesosy tompo dia anay no angatanay izany favaka izany. Amen. Mamaky sy hain'ny teny soratra masina sika tompo. Izany dia hitantsika ao amin'ny Samuela faharoa. Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo raisina amin'ny andininy voalohany ka faranana amin'ny andininy fafito. Samuela faharoa toko fahatelo amby roapolo raisina amin'ny andininy voalohany ka faranana amin'ny andininy fafito. Ny teny vakina dia amin'ny anaran'ny tompo. Ary izao no faratena nataon'i Davida. Hoy Davida zanaky Jese dia ny lehilahy izay voasandratra ho ambony, ilay voahositry ny Andriamanitra i Jakoba, sady mpanao firana mahafinaritra amin'ny Israely. Ny fanahin'i Jehova no mampiteny ahy, ary ny teny no entiko eo amin'ny lelako. Andriamanitra ny Israely nanao hoe, eny, ny vatolampin'ny Israely ny teny amiko hoe, indro ny mpanapaka ny olona, magana izy, sady manapaka amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ary izany dia toy ny fahazavan'ny maraina raha miposaka masoandro, dia ilay maraina tsy misy rahona iny, ary ny ahitra manorobona amin'ny tany no ny ainandro manaraka ny ranonorana. Ary toy izany indrindra amin'Andriamanitra avy ny taranako, fa fanekena mandrakizay no nataony tamiko, voalamina amin'ny zavatra rehetra sady voatandrina, fa ny famonjenay rehetra sy ny reko rehetra. Moa tsy moa ny va, fa ny tena ratsy fanahy rehetra kosa dia tahaka ny tsilo ariana, fa tsy azo raisina amin'ny tanana izy, ary ny olona izay mikasika azy dia tsy maintsy mitondra visy zarandefana ary hodorana amin'ny afo avokoa izay itoerany rehetra. Ray masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Rehetra riavana ao amin'i Jesosy Kristy mpamonjy ndratrity ady izay natokana ho an'ny fiangonana protestanta eto Madagasikara ity, ary raha tokony ho izy raha amin'ny fandarana mahazatra ny FJKM dia tokony ho an'io zany no fiarahan'ny faly ny fiangonana no ny fahavitany akan'ny fandamenana mantsy eo anivon'ny FJKM dia toy izao rehefa misy fitokanana zavatra trano fanaka na fitokanana trano ohatra nakany dia na koa fanokanana mpianatra na mpitandrina na jobi-piangonana tahaka izany dia sabotsy lahady mandrakariva izy ireo, ka ny sabotsy no anjara nisy loram-patany sy ny volobe, ary ny alahady kosa no anjara ny fitandremana. Zay mandrakariva ny fandaminana riavana. Dia omaly asabotsy zany no anjara ny folobe sy ny solom-paritany araka ny tamenantsika azy riavana. Raha tokony izy dia tokony teo daholo ny solom-paritany, sabotsy omaly tsy teny tsy hoe azarantsika fiangonana loatra.
anjara ny foibe sy sodapartany tokony nanasa ny sodapartany rehetra tanariva sy namina atsika zay misy fiangonana 720 am'zato ary ola fiangonana 720 am'zato zay pray sodapartany amitsika dia tokony misy mpitandrina ray sy sotena mpiangonana roa na mpitandrina mivady sotena mpiangonana roa zany hoe tokony olona any amin'ny enjato anoana 700 tokony tonga teo maty tsy tena fotoanantsika mantsy malina tokony izy fa mpikarakara ihany sika fa ny alahady ny mahazatra ny fiangonana ny fotoana dia noho ny toejavatra maro samihafa dia tsy afaka nanasa reny avatsika maro reny sika sodapartany zany ary sotena vitsivitsy any teona ny foibe aza dia ny foibe kosa no teo ny akabeaza ny sodapartany foibe mpitonam-piangonana ka mataoko hoe mahalana saika teo dolo izy rehetra saika teo ny akabeazany ny ataona hoe profobe zany tsy toeratoerana ny anankiray ny alatsiny dia ny anankiray tsy tratrantsy mihitsy fa saika teo dolo ny profobe rehetra sy ny mpanamanteraka zay taresika tena général fa ny sodaparty teo président synodale no zany dia saika trony fiangonana rehetra ihany tsika tamin'ny ray aman-dreny ireo zany dia ny tsika ato am-piangonana no miandry ry avako zany hoe le alahady zany tsy natao androany fa manaraka no ny antony maro samihafa tsika anarivony dia miandry amin'ny fotoana manaraka indray tsika liavana vao miara-misaotra an'Andriamanitra miomby fa etotsika dia efa misaotra an'Andriamanitra miarabanao ny amin'izany nataontsika ny fotoana manokana maro zany zay vita soma tsara ny fandraisan'ny FCT-mantrano ny fametrahana takela-bato ny soratsika an'Andriamanitra fa vita ny soma tsara ny anjara ny antsika fiangonana zany dia miandry amin'ny fotoana isokafan'izay fihiboana izay mialatsiny aloha zay eritreretra tokony eritreretra tokony eo maro miantona maro samihafa raha tokony izy tsy dia tena anjarantsika loatra ny maro fa tena efahana foibe zay sodapartany nefa ny zany mety misy tokony teo ihany dia iarahana tsy no toejavatra zay iarahana fantatra ary izao koa ingia raha dia tena anao fety be ao anatin'izao fahasairana zao tsika dia tena tsy fitsoana vavanimbena ny evangelista zao any ambanivohitra any atsasaky ny fivelomana sisandraisana manomboka volana me no zany dia tsy mety raha ohatra ka hoe tsika ninahenako soritra sy inona nefa ny hafa ny tena mila fahasairanana fa manaraka sika amin'ny fotoana mampety sitrapon'Andriamanitra dia manao fety mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany ary mampaherina anareo sy mametoky anareo fa tsara anao le masikita omaly amin'ny manaraka fa mahereza ry avako ny bokyny Samuela faharoa toko 7 ry avako zay faratsika fa raha dia ny FFP manontsika raha dia mitovy firaisana zany sy fifankatiavana izy io ary matetika koa moa rehefa amin'ny fotoana takorena dia antsoavo izy io zay rehefa raha takan'io dia antsoavo firaisany fiangonana somary hafakely nefa ity Samuela faharoa toko 7 eto ampiratanatsika ity ry avako fa milaza ny toetra ny mpanjaka ny tokony toetry ny mpanjaka zay napetrak'Andriamanitra ny toetry ny mpanjaka zay nosoran'Andriamanitra ny tokony toetry ny mpanjaka zay nofidian'Andriamanitra satria Davida zany ataona dia misaotra an'Andriamanitra no nifidianan'Andriamanitra azy tonga mpanjaka dia mijoro vavolombelona izy hoe tonga mpanjaka fa nasandratr'Andriamanitra napetrak'Andriamanitra tao anatiko ny fanahy dia niasa tamiko izy ary dia manatsoka lesony mombany hoe inona moa ny tokony toetry ny mpanjaka ry havana inona ny tokony toetry ny mpitondra zay Andriamanitra ny mametraka azy na ny zavatra andrasan'Andriamanitra amin'izany mpitondra izany dia any amin'ny 5 raha milon'le sahatsika ny Tsipria dia manazavy Davida hoe zany mpanjaka zany tena tsy mba olompona zany tsy mba olompona tsy mba olon-dratsy zany fa olona tsara ny mpanjaka sy ny mpitondra hoy izy ry amin'ny 5 izy manao hoe tsy mba tahaka ny olompona na olona ratsy fanahy ny mpanjaka napetrak'Andriamanitra na ny mpitondra napetrak'Andriamanitra fa olona tsara ary ny olompona ozy izy dia tahaka ny tsilo fanary ka
tsy mba fandray-tanana asa raha fantatrareo ny ataon'ny tolo malagasy hoe tsy afakomby tolo malagasy dia mafantatrareo tsy afakomby dia zava-maniry zay izy ary tena tsy afakomby tokoa fa izy io matetika ambolena ny anatin'ny ady vory ary tena tsilo mandady zay izy ivaiva mety ho avokoa aza fa farak'izay tsy mba nafantatra ntsika balbele reny ny tolo malagasy fa io ny azy ny balbele tena manindro ary ny omby aza mahafantatra an'io fa raha latsaka ao ny omby dia manadratra vao tafavoako mainka mofa olona dia rehefa manala an'io tolo ao dia maka dorana mihitsy aloha le izy tena lasana dorana mihitsy zay vo afaka eo fa tsy afaka ao am'izao na tena kapakapay satria izy mandady dia nakapainao dia miakatra makaty misarakaty aminao dia mandratra indray dia tahaka zany a nanoarany davida ny ratsy fanahy hoy izy manao hoe tena maka farango mihitsy ianao a fa tsy afaka mifandray aminy akory satria mety manimba ny faharatsy-panahy na oarina ny takilitra zareo mampatatra takilitra dia zava-maniry zay rehefa raisinao izy nraviny zany mivolony iny dia misy lay zay izy ka rehefa raisinao amin'ny tanana izy dia mifindra ohatra raisinao amin'ny tanana ka fandray tanana n'olona ianao dia mifindry ny takilitra iny ary in'olona eny avy eo mandray tanana lava dia mifindry ny takilitra iny ary nasena misafotare izy dia mangididy be mihitsy ary arakaraky ny kitiana ny tarehany iny mifindra dia farany feny vatana dia hoy davida hoe tena tahaka zany a ny ratsy fanahy dia izy manao hoe ny mpanjaka ny olon-kendry ny mpitarika ny mpitondra ny mpanabe ao anatin'ny fiarahamonina ka napetraka andriamanitra tian'andriamanitra nomen'andriamanitra ny fanahy iny dia tsy mba tahaka zany tsy mampandoso oatra zany tsy manimba oatra zany fa inona kosa dia mamaky davida ny teny manao hoe ny mpanjaka fa kiko amidika teny ombonana ny mpanjaka izay mifeny olona mpahamarinana sy mitondra azy amin'ny mpanajana an'andriamanitra andiny fahatelo azo navakina fa mazava kokoa midika teny ombonana reo no asa mpitondra le avako malala reo ny asa mpanabe reo ny asa mpitaiza reo ny asa mpanjaka voalohany dia izao mitondra ny olona mpahamarinana izy adidiny mpanjaka le avako malala adidiny zay rehetra mitondra le avako malala na iza na ny fiarahamonina io na misehatra maro isan-karazany ny mitondra ny olona mpahamarinana inona ny mitondra ny olona mpahamarinana tsy mianatra tsy manao fitsarantaniana manaja lalàna sy zay efa napetraka andriamanitra hitondrana ny fiarahamonina fa raha ohatra le avako malala tsy mipetraka ny fitondrana ny fiarahamonina na ny fitondrana manodidina amin'ny fiarahamonina dia zay ny mahatonga ny fangiry filiana raha toa ka jerena le avako malala amin'ny soatra masina hoe inona moa nahatonga ny fantrana tao amin'ny soatra masina amin'ny soatra masina dia nisy fotoana tena nahantra be ny firenena dia ataontsika hoe raha mamaky ny boky ny amosa mpaminany ianao mamaky ny boky ny osea-mpaminany ianao dia maro lafo no mahatonga ny fantrana maro lafo tsy anankiray any fa ndeha laza zavatra anankitelo na efatra nahatonga ny fantrana mafy tao amin'ny firenena fanjakana varatra ary rehefa tonga ny fantrana tao amin'ny fanjakana varatra dia ny ateraky ny fantrana dia manjary tsy tafatongona ny fahefana zavatra tena lojika amaolobelaka hoe lojika fa tena raha mahandeha ho azy zany eo soatra masina fanjakana varatra zay misy zanak'Israely mafy be ny fantrana ary le fantrana nahatonga tsy fitombenana araka ny tokony ho izy ny fahefana sy ny fanjakana ary rehefa tsy nandeha araka ny tokony ho izy koa lay fitoeran'ilay fanjakana dia nanjary niteraka fantrana indray dia toy izay hatrany nefa raha le fanjakana varatra rava fa retelo rehetra zavako malala ny matetika zay asehon'ireo mpandinika ny fantrana ny firenena hitanareo anatin'le boky antsoina hoe roy meny misy boky any navoakabotatena navoakatsika hoe roy meny dia vakio any misy ny teolojia ny fantrana manokatra
an'io boky io dia rehetra telo reto mampatsiaro zay voasoratra anatin'io boky io fotsiny any dia misy lafin-javatra telo mahatonga ny fahantrana revako malala voalohany dia izao ny crise politika amin'ny fandimby zay hita tany amin'ny fanjakana faratra rehefa misy ny crise pahefana sy miady pahefana sy ny crise politika dia tonga ho azy ny fahantrana tia tsy manderaka ny tokony izy ny fitatana tsy toteny totondro tsy voalamina araka tokony izy ny zavatra izy tsy mipetraka le fahefana mahampanjaka azy dia tonga ho azy ny fahantrana ho anaty atsika anatin'ilay boky zay nosolazatsika hoe mpiangola dokolately nanohatra azy fa ny fahaolevako malala rehefa ohatra ka tsy mipetraka araka tokony izy ny crise tsy mipetraka misy le crise politika amin'ny fanindry fa ny fahaolevako malala dia ity ny tsy fahamarinana ny tsy fanajana ny fahamarinana rehefa tsy mipetraka revako malala ny tsy fahamarinana rehefa mipetraka tsy mahazo toerana ny fahalovana ny kolikoly tatsika obokonosy apa aminany hoe olona takaloko ravo kolikoly mameno ny tanàna dia tonga ho azy ny fahantrana tonga ho azy ny fahantrana ary ny fahatelo lehibe zay teneniny soratra masina dia afaka mahatonga ny fahantrana ao anatin'ny fiarahamonina dia ny tsy fanajana sotoavina tsy fanajana lay rafitry ny fisotoavina zay apetraka fakio zany le romeo fa ao anatin'ilay romeo zany avaka malala hoe misy sotoavi-piarahamonina napetraklay maizy azy lay fiarahamonina rehefa tsy ajaina ny sotoavi-piarahamonina tsy hivavahana ko ny sotoavi-piarahamonina tsy arakembava fa misy sotoavi-piarahamonina ho riavana ohatra hoe tsy maintsy ajainao ny vahiny zany sotoavi-piarahamonina tsy osy riavako malala tsy maintsy ajainao ny fotovolo zany sotoavi-piarahamonina ajainao ny ray aman-dreny sotoavi-piarahamonina anaty sotoavi misy sotoavy no maro isan-karazany ao anatiny ny tany tsy azonao amidy ny tany tsy azonao omena ny olona tsy azo nraharahanao tsy azonao antoerana ataonao andevy mandrakizay zany le zany sotoavi-piarahamonina fa rehefa tsy ajaina zay dia tonga ho azy le fantrana tatsika amin'ny fanjakana varatra ka ito any avako malala dia hoy samoely fa otoko fatelo amin'ny roapolo toy izao ny adidin'izay rehetra mpanabe eo anivon'ny fiarahamonina mpanjaka mpitondro mpitaizy mpanabe izy manao hoe manao zay any mpanjakany fahamarinana izy rehefa tsy manjaka ny fahamarinana fa manjaka ny kolikoly riavako malala tonga ho azy ny fanjiry fireny miteraka fahantrana zany miteraka fahoritsainy zany miteraka hady-pana zany miteraka korontana zany rehefa tsy ajaina ny fahamarinana zay ny mahatonga riavako malala tsy ny vahoaka notakian'andriamanitra voalohany fanajana ny fahamarinana riavako misotra masina fahamarinana firazana an'andriamanitra iny eo fa manomboka any ampanjaka ny fanajana ny fahamarinana teneniny samoely ho riavako malala ega riavako malala tsapatsika rehetra mpitaizam-panabe mpanombokoly fiarahamonina fa ny zavatra andrasan'andriamanitra amitsika manolona ny fiainana andavanandro dia izao fanajana atao hoe fahamarinana dia gapitsika tsy hanao ohatra n'lay mpanoran-talana sy lay fahasoena ny tany an'i Jesosy ka metra-panontaniana manao hoe iza zany ny namako mantsy an'ilay nanteny Jesosy manao hoe tiavany namanao tahaka ny tenanao dia idify kely izy dia manao hoe iza zany ny namako dia zay natonga Jesosy nilaza lay samaritana tsara fanahy dia gapitsika tsy akafanan'Andriamanitra ka hiteny manao hoe inona zany ny atao hoe fahamarinana fa fantatrao ny atao hoe fahamarinana dia adiditsika riavako malala adidiny pino mba hisiny fiadanana fifaliana mba anankiray zay mahatoka ny fahantrana aty Afrika le zany riavako malala anga tsy mila tenena tsy misy teoria zahatra fa fanazavana mazava mihitsy riavako malala fa anankiray zay ataontsika hoe mahatonga fahantrana na dia tsy tamin'ny andro nytaonjato fahavalon'ny fanjakana varatra ihany ary fa aty Afrika mitrehatra maro samihafa dia mahatonga fahantrana-bahoaka fangiry fireny tsy fanajana ny fahamarinana zaravilana ny zavatra rehetra tanila miangatra nyzao ihany za mahatonga fahantrana riavako malala ary zany amin'izao fiangonana protestanta izao dia tokony antsoavy ny fiangonana riavako malala ny feon'ny fiangonana amin'izao fahantrana izao riavako malala amin'izao fahasahiranana izao mba tsisy ny tanila fijerena tavan'olona dia tokony ny feon'ny fiangonana riavako malala dia ity aoka ho ajaina ny fahamarinana
izy ary isan'ny tokony ao zany driavako malala isika piny tokony anao zany driava amin'ny sehatra aza mieritreritra amin'ny zavatra ngeza be fa tomboy amin'ny zavatra madinika mafanajantsika amin'izany eo amin'ny fiainana isanandro fa ny faholevako malala zay andraikitry tsy mipino andraikitry ny mpanabe andraikitry ny fiangola andraikitry ny mpanjaka mihitsy ara moa samoely dia izao mitondra azy amin'ny mpanajana an'andriamanitra mitondra azy amin'ny mpanajana an'andriamanitra zany hoe tsy hoentina sanatria toy ny biby izy na fa hoentina ny mpanajana an'andriamanitra hoentina ny fahatahorana an'andriamanitra rehefa mitondra izaniza reheafako malala na mitondra orinasy ianao na mitondra fianakaviana ianao na mitondra iny ianao dia zao aoka hitondra azy amin'ny mpanajana an'andriamanitra mitondra olona ao anatin'ny fanajana an'andriamanitra tsy simbanao ny maha izy azy tsy satria olona entinao izy dia ambanao ianao tsy satria ianao no napetrak'andriamanitra hitondra azy satria lehibe mitondra azy dia vingavingainao izy tenao ny maha izy azy tsy liavako malala hoentina amin'ny mpanajana an'andriamanitra nefa ko hoentina amin'ny fahatahorana tao matahotra an'andriamanitra ingaliavako malala mitakatra ao fa ny kristianina dia natao hitondra natao hitarika ary rehefa mitarika ny kristianina liavako malala dia ireo sotoavina roa lehibe ireo maizy azy ireo lafo roa lehibe ireo no andrasan'andriamanitra fahamarinana sy fanajanan'andriamanitra fanajana ny hafa amin'ny fanajanan'andriamanitra dia enonge ny akony hoy filazan'ny davida azy manao hoe rehefa ny olona liavako malala no mitondra ny ankohonana na mitondra firenena na mitondra fokotana na mitondra orinasa na mitondra olona amin'ireo laforo ireo zany hoe tena miezaka izy amin'ny fahamarinana miezaka izy mitondra ny olona na ny manodidina azy na ny firenena amin'ny fanajana azy sy ny fanajanan'andriamanitra toy izy manao hoe hitanareo amin'ny faefatra dia toy izy manao hoe toy ny fahazavan'ny maraina toy ny masoandro miposaka amin'ny maraina izy manao jereo tsara iny masoandro miposaka iny fa tahaka ny masoandro miposaka tsisy rahona manakona mihitsy tahaka niny izy misy jereo tsara fa am'izao maraina izao moa zao misy rahona fa ataovy hoe maraindroa taona maraina ny fahavaratra dia tahaka niny hoe maraina miposaka diny le masoandro tsisy rahona izy dia rehefa aveo maliny avy ny orana izy ataovy hoe azo zany ny orana maly dia androany miposaka ny masoandro amin'le ranitra mangamangy dia iny nateraka izay amin'ny zava-maniry rehefa omaly izy avy ny orana izy dia miposaka le masoandro sady mitondra hafanana no mitondra hazavana dia zao maniry ny ahatra maisiansa le baiboly dia na photosynthèse vakio tsara io izy manao hoe omaly avy ny orana izy vakio tsara dia ny faefatra dia raha avy ny orana maro izy dia miposaka ny masoandro androany dia sady mitondra hazavana no mitondra hafanana inona no akon'izay maniry ny ahatra tahak'izay ozy rehefa mipitondra rehefa zay rehetra mpanapaka na tsotra na iza ao anatin'ny fiarahamonina na orinasa na inona misy azy dia zao tahaka niny masoandro izy izay rehefa miposaka dia mampitondra ny zava-maniry tsy mitondra rano izy akorin-drano efa tonga omaly le ahatra tsy mitondra ahatra izy ny ahatra efa teo fa inona no entiny hafanana sy hazavana tsy mpanao mirakina akory le avako malala fa zao efa eo nge le ahatra dia efa eo koa le hazavana le rano efa tonga omaly le zavatra rehetra efa eo fa izao iny izy fa tonga hafanana mampitsika raha tsy eo izy na misy rano ary teo omaly na nisy ahatra ary teo tsy nanizy fa rehefa eo izy dia izao liavako malala tahaka ny masoandro ika liavako malala tahakatritsika zany amin'izay sehatra misy itsika fa itsika mpanompon'andriamanitra dia io teneny samoely masoandro zay mahatonga an' jesosy teny manao hoe ianareo no fahazavany zao tontolo zao ny orana omen'andriamanitra raha fitahininy ny ahatra efa omen'andriamanitra
zava-maniry omen'andriamanitra iza ny amatika an'iny zavatra zany anjary hitombo sy avelona io efa azavady enao zany afaka malala alahadin'ny FFPM tsika io raha ohatra ka miresaka hoe FFPM tsika ny avako dia rety zavatra telo lehibe retiny vinan'ny FFPM dia atao hoe ny ankehitriny mo iny eo ihany zay mety mandalo ihany fa reto zavatra telo reto ny tena na FFPM atsony FFPM dia fiangonana protestante eto Madagasikara zany hoe fiangonana luterana malagasy sy ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara zay ny atsony FFPM dia reto zavatra telo reto eto mpamarana ny tiako tsainao ry avako rehefa miteny FFPM enao ny voalohany dia ny ecumenisme ny FFPM dia mivoytsika protestante rehefa ko malala dia mivoy mitaizany fiangonana ho ty fiangonana sy firaisana mandala ny fiangonana sy ny firaisana vo mahazo antsika teto nomen'andriamanitra mitokana ny akany teo ny lehiben'ny profoben'ny FFKM filohan'ny profoben'ny FFKM teo ny solitenany sady solitenany luterana raha teo ny katolika romana solohan'ny lecteuran'ny UCM tena teo ny filohan'ny anglikana afaka malala ny fiangonana ny afako dia zao manaty zany manao zava-dehibe zany ecumenisme zany tsy vitanao rery ny fitoriana filazantsara eto Madagasikara tsy vitanao rery zany ty afaka malala aiza ny avitanao a Madagasikara 10 kilometre natoloatro aiza ny azakanao rery ety Madagasikara ty ary ninina ndreko tsy ataon'andriamanitra vitanao ko rery koa zany manjary mireharehana zao ny alehibenay ny volanay ny fahaizanay ny sainay no avitany azy fa nataon'andriamanitra tsy vitanao zany mba ilanao ny hafa mba hifamenona ny hafa zay mahatoka ny fiangonana dia zay mitompo amty alaty atsiaro hoe eto ambavaka ny fiangonana fa zava-dehibe ry avako dia zao sotoavina saroby eo anatin'ny fiangonana FCKM CFLM ny fiangonana ka tsy tokony atsiaro ho afy enao olokafy enao anatin'ny fiangonana protestant na anatin'ny FLM na anatin'ny FCKM zay raha makovaty malala tsy tokony ho adonontsika protestante fa mitaiza ny fiangonan'andriamanitra amin'izany antsoina hoe ecumenisme zany tsika dikanteny hoe ecumenisme dia tanàna iray ihany no omena trano iray ihany tafo iray ihany mety eo no mahasamy hafa fa izao ry avako malala mahatsiaro hoe iray ihany zay ao anatin'ny fanta fa ny faharoa ry avako malala zay nataony ny FFPM tena zava-dehibe dia ny fanabeazana indrindra ny tanora nandritra ny taona maro dia tena zava-dehibe dia nahafantarana misy zay raha vao mandeha taloha tamin'ny radio isaky ny sabotsy sy ny salahady nahafantarana hoe faribonasan'ny tanora protestante dia tena misy tsampana taloha isam-pitandremana taloha dia nanana sampana fa tena ny rafitra tamin'ny tena tsoina hoe farimbona asa raha azony teny raha azonareo dikany teny malagasy hoe farimbona ny farimbona ny efina dia zao ny tena ny aviny dia zao rehefa mitoto vary dia ny farimbona tsy misy olona mitana fanoto anankiray dia miteny hoe za manao farimbona fa miteny hoe za mitoto vary fa rehefa mitana fanoto anankiroa izy olona ray za mitana fanoto ray dia misy lohany eo dia ndraindray misy manao farimbo telo zany hoe toto vary dia olona telo manao farimbona totona ny fanotony anankiray dia milatsa miainga ny anankiray dia milatsaka ny anankiray dia mifandimby zay nitsony hoe farimbona dia vetivety raha ohatra ka vary totony anankiray atsasakadiny dia zareo telo fa 10 minitra zany nitotona azy totony azy telo azy mienaka hatrany lay azy le vary vetivety vita amin'ny fotoana lany le olona eo sady fatatreo farimbona dia zay natonga lainantsika manao teo antantarany fiangonana protestante ry avako dia tena natao zava-dehibe ny fanabeazana tanora fanabeazana ny ankizy fiangonana manao zava-dehibe ny fanabeazana ary so tsika miresaka so kely afaka mitaraina ny ray aman-dreny satria tsy atao zava-dehibe ny fanabeazana ry avako everitsika fa ny trano miezimezina ihany no avela ho an'ny taranaka everitsika fa
zaridaina tsara tare any vela hoan'ny taranaka everitsika fa norinasa lehibe any vela zany teo tankirako malala zava-dehibe fa tsy zany le tena mahaolona mihiny tsy zany le tena ninninna petraka ho aminy eo na tranongezy io na ina amidiny amin'ny herinandro fa ny tena zava-dehibe le zao reavako malala ny fahendre ary ny fahataoran'andriamanitra mahavita zava-dehibe le fakany hoe mampianatra ankizy any amin'ny sekoly ambonitsika mampianatra ny ankizy mamaky boky tsy mampianatra ny ankizy de ataontsika hoe manao an'izao rehetra zao ara-tsaina mamiazy sakafo tsara rabatana mampiakanjo azy zany kafona tena zava-dehibe atao amin'ny taranaka fa izao le tena fanabeazana mahaolona azy vita very avana ary ny fiangonana le afaka dia tsy tokony anatinao zany tsy tokony anatinao zany fanabeazana mahaolona azy zany mahaolona azy fe io le ngery afaka malala tsy tanana ninina tonga to ambony tany fa rehefa miaraka tamin'ny fanan'andriamanitra izy dia men'andriamanitra azy any zay zaza azy ndray le afaka tratra ny toetsain'ny materialisme tsika ka iventsika fa ny fosatsika maka velantsika ho amin'ny taranantsika dia ny zavatra hita maso ihany fa tsy zany liavako ny zava-dehibe zava-dehibe zany fa mihoatra lavitra noho zany dia tena fitezana ny fahendrena ao anatiny ny fanabeazana kristiana fahatahorana an'andriamanitra ny fananany faharanita-tsay ka mahay tonga tena tsara dedrika zay no arena sara be dedrika any FFPM mariavako malala azany tokony masan'ny fiangonana fa ny fahatelo sady farany avako malala izay atao hoe sotoavina lehibe amtinako fa be lehibe ny asa telo mba omona tadidinao fotsiny fa azoko atao dimy io fa telo driavako fantelo driavako malala dia ity ny asa soa ny asa soa nkena toe raha tsahamanitry reny ro dia reny fanabeazana be lehibe ny tonga fanabeazana scotisme atao anatin'ny FFPM ny communisme ifirana iraitsika io vavaka nampianariny tompo io zany FFPM atao ny tena nitikazana tamin'ny te malagasy fa ny farany dia ny asa soa le avy ny asa soa fanabeazana ny olon-dalana fanabeazana ny ireo nany nefitsekema lehibe fa nefitsekema tsy mbola azotsika lazaina hoe tsy mbola lasa lavitra amin'ny sehaky ny asa soa tsy manana hôpitaly tsika ohatra fa mba manana dispensaire kozy fa zao reavako malala ny FFPM dia efa lasa 50 taona 20 taona alohan'izany rehetra zany PDB tsy azonao saratsaina fa PDB reo zaza any amin'ny tribunal manitsy izy pitaiza ariny fiarahamonina dia zay ny FFPM tsy zay ihany reavako malala fa misy fotoana reny le mpivary teny reny dia hitorina ny filazantsara dia n'olona manisa karazany dia nitorina ny filazantsara na fonjy io na io akoatra zany ny manamponinahitra amin'ny fiarahamonina torina ny filazantsara itsika manao hoe ny asa soa FFPM mariavako dia rafitra iray itsoroan'ny fiangonana vavolombelona ka manao asa soa izy eto ampamanana itsika manao hoe ianao ny olom-boafidy an'andriamanitra tahaka ny Davida ianao olom-boaositr'andriamanitra ianao mpitondro ianao mpanapaka dia zao riavako malala lezatsisy ataovy ampitiavana sy ampanatsaran'andriamanitra ny andraikitrao ary ataovy ny fahamarina fa raha izay ny atanterana riavako malala teo ny filazan'ny tompo azy hoe tahaky ny masoandro izay ampitoa amin'ny hafanana eo anivony zava-boarin'andriamanitra isika ary amin'izay fotoan'izay inona naterany fiombonana inona naterany asa soa inona naterany fanabeazana taranaka vavakisika riavako tompo amitsotranao zay fa hoarinao amin'ny masoandro amin'ny fahazavana zay izay kristianina izay mpino ka miandry anay ny tanindrazanay miandry anay ny fiarahamonina misy anay efa narotsako ny orana lonaka ny tany efa nafafinao ny vomaro isan-karazana miandry anay miandry ny fahazavanay miandry ny hafanana hoentinay dia ny fahamarinany zany ny fanajany zany
tompo ataovy tonga nay any amin'ny fiarahamonina zany hafanana sy hazavana zany dia ny fahamarinana sy ny fanajana miandry anay zay sehatra misy anay amin'ny mampana be sy pitaizanay raha tsy efa nay zany tompo amin'ireo fo zahay vavak'izay tompo ho an'ny fiangonana protestante eto Madagasikara zay nantsoinao hitory ny fahamarinanao anao antsoavo ny amin'ny anajana sy ny fifanajana indrindra ny fanajananao Andriamanitra dia vavak'izay ao amin'ny fiangonana FFPM ho ty firaisana sy fifankatiavana izahay hifamely zahay hifanady zahay satria tsy anaiza ny fiangonana zany fanao ary tsy maintsy mbola ho ametrahanao fanontaniana zahay ny amin'izay nitantanana izany fiangonana sy fifankatiavana zany dia amin'izao alahady akatoko ny pentekosta izao ary tsahy ny fanainao masina ao ty anatinay tsirairay avy ahafanasina sady fahazavana anay amin'ny sehatra rehetra taio ny asanay taio ny tokantramonay taio ny fanorantenanay tompo iombolana ilay vavaka nampianaranao nay manao rainay zay sy ny nanenenananao ho tonga aniny fanjakana atao aniny sitraponao ety an-tany tahaka ny anatra beo nay mianina saza ao nay ary mamelana eloka tahaka namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapana manafahany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny ary ny voninahitra mandrakizay amen. Nao fanatitra tsy ravako malala dia tsika hanolotra ny fanatitra amin'ny fofeny fifaliana araka ny fanaontsika isana tsy mila hitana dia manahoana ny fitariany fananao fantatrao zay tokony ho tombotra antolotra amin'ny tompo satria tariny fanahy ianao fa aza rehetra ataona kosa ataovy amin'ny fitiavana ravako malala io ampandaranao atsika ny fanatitra. Misaotra anao zahay ny Andriamanitra rainay fa mbola afaka anao fanatitra izahay ankehitriny dia izany fanatitra nataonao izany mery tompo dia ho fanatitra ankasitrahanao ho voninahitra ny naranao irery ihany toraka izany koa ny tenanay dia manolotra ny tenanay izahay tompo ho amasinao ary ankasitrahanao tokoa tompo dia fenoan'ny famindramponao izahay amin'ny anaranao no anaovana izany amen. Pentecoste avere mica poco malala de
rary anao mahafahasoava tompo hatrany miandry ikerinandro timotsika dia herinandro ny fanamasina dia miorpo-ampanahy ao anatin'izany fahatsiarovana ny fanamasina izany sika tsy aty tahaka ny tamin'ny herinandro masina ihany dia mahatsiaro ny po amin'izany ary dia ny tompo hitaty asampaherenao mandritra izany herinandro ny fanamasina izany ary mivavaka mba hoterizy ny tompo amin'ny fifaliana eo am-pitsenana ny pentekosta sangatsika ary Jesosy Kristy tompontsika ilay mpiandry lehibe izay mitondra ny rano fanekena mandrakizay no ahatanteraka anao amin'ny tsara rehetra ka anaovanao ny sitrapony mba ho akasitrahanao i maso enenao andehananao amin'ny fahamarinana sy amin'ny fanajanan'Andriamanitra sy tiavanao ny namanao tahaka ny tenanao mandehana amin'ny fifaliany tompo. Amen. Andriamanitra ireny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina. Amen.